Zao kosa dia omenan'ny Révérend Père Germain Rajoelson ny fitenenana anambara amin'ny ankapobeny ny programme ny fahatongavan'ny Papa. Révérend Père Germain Rajoelson, vicaire général n'Ambatondrazaka moa no voatendro vice-coordinateur général na mpandridra-panampy ankapobeny manampy an'i Monseigneur Fabien amin'ny fanomanana sy fandridrana izao fa manginin'ny Papa izao. Manasanao mon père andray fitenenana. Éminence, Excellences, Messeigneurs les évêques, Mesdames et Messieurs, le bonjour. Faly miarabanareo amin'ny tontolo serasera. Araka ny voalaza teo ry havana, dia ho tonga eto Madagasikara ka higadona amin'ny seranam-piaramanidina eny Vato, dia Ray Masina avy any Maputo, ny 9 septambra tolakandro. Ny filohan'ny Repoblika notsena azy avy eo amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny Ramatovadiny, ary andray azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny mahafiloha-mpanjakan'ny Vatikanina azy, ary sy ny fanomezam-boninahitra azy amin'ny lanonana fanao amin'ny filoha-mpanjakana. Ny fandaram-potoana tsy hiditra amin'ny antsipiriny ny tenako fa ambara amin'ny ankapobeny. Hanao fitsidihana amin'ny filoha-pirenena sy eny amin'ny lapa-mpanjakana izy. Iona amin'ireo olo manan-kaja ambony, ireo mahasoa-von'ny firenena sy ny fikambanana iraisam-pirenena ary ireo solotena ny fiarahamonim-pirenena. Fitsidihana pastoraly moa no ataony amin'ity fahatongavany ity ka iona amin'ireo évêque izy. Iarahaba ireo filoha-piangonana amin'ny FFKM, iona amin'ireo tanora, iona amin'ny pretra sy ny religiosy, ary amin'ireo religiosy izay tokamonina amin'ny monastera, ary amin'ireo mahantra sy amin'ny ankohonany ny akamasoa. Ny faratampony dia iona amin'ny tanora ihany koa, ary ny faratampony fitsidihana dia ny sorona masina izay ankalazainy ho an'ny kristianina rehetra ho tonga marobe avy amin'ny lafivaliny Madagasikara ny alahady. Mbola ho an'ny Maurice izy araka voalazan'ny nonsy apostolika teo ny 7 ny volana septambra ka ny talata maraina no anaovantsika velomazy any amin'ny seranam-piaramanidina ny Vato. Mesdames et messieurs, suite à l'information officielle que son Excellence Monseigneur le nonce apostolique vient de nous communiquer, le pape François viendra donc à Madagascar pour y effectuer une visite pastorale du 6 au 8 septembre. Il arrivera à Ivat l'après-midi du 6 septembre. Il sera accueilli à son arrivée par le président de la République et par son épouse et reçu avec tous les honneurs dus à son rang en tant que chef d'État du Vatican et en tant que chef de l'Église catholique. En ce qui concerne le programme de cette visite, disons un mot sans entrer dans les détails. Le pape prendra une visite de courtoisie au président de la République. Il rencontrera les autorités, les membres du corps diplomatique, ainsi que les représentants des organismes internationaux et les membres de la société civile. Et comme il s'agit d'une visite pastorale, il rencontrera bien évidemment les évêques, les prêtres, les religieuses, les religieux, les jeunes, les religieuses des communautés et des monastères et les jeunes de la communauté d'Akamasu. Et il ne manquera pas de saluer les chefs d'église appartenant au Conseil des églises chrétiennes de Madagascar. Le point culminant de la visite sera la célébration de la messe du dimanche à laquelle participeront les cardinaux, les évêques et plusieurs centaines de prêtres venant des 4 coins de l'île et au cours de laquelle il rencontrera les chrétiens catholiques de la Grande Île. Merci à tous.